Vita sy ny omaly kosa ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny USAID nahazo famatsim-bola hatrany amin'ny 750 tapitrisa dolara amerikanina ny malagasy noho izany fifanarahana na sipanavaozana izy io ary nisehatra ny fahaiza-mitantana ny tontolo iainana ny fahasalamana no ampiasana izany vola izany. Ny télé général ny sapandrara amerikanina misana ny fampandrosoana na USAID Ramatoa Susan Sowell Raleigh sy ny ministry ny vola sy ny tedi-bola Andriamatora Rakotomanana Gervais no nanaosiny ny fifanarahana na simpanovana mitetina 750 tapitrisa dolara mahery avy amin'ny amerikanina omaly. Maro ny tombony azon'ny Madagasikara ao anatin'izany. Ny asehatra voalohany dia mahakasika ny gouvernance. Zany hoe ny tanitandalana mba ahafahana indrindra zany manatsara ireny amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fahaiza-manao any amin'ireny ataontsika hoe collectivité territoriale ireny. Ny faharoa manarak'izay dia mahakasika indrindra ny lafiny ara-pahasalamana ary tafiditra anatin'izany ny rano sy ny assainissement. Reny dia natao indrindra mba ahafahana mahita asa mivankana ho an'ireny vahoaka tsy mandaviarina zay tena ao anatin'ny fahasiarana tokoa. Tonga hatrany fotony ihany izany tetikasa atao zany mba ahafahana manome fitsaboana rairay ary indrindra miaro reny vahoaka tsy mandadiariny reny mba tsy ho azon'ireo aretina maro samihafa zay hitantsika fa tsahatra ho an'izy ireo ihany niatrika ny fitsaboana amin'izany. Eo ihany koa ny fahatelo zany, eo ihany koa zany araka mbola teo ny fampitaovana raha misotro madio ho an'ireny toerana maro samihafa zay mbola tsy manana an'izany reny. Ary ny asehatra fahatelo satria nampiarahana atao anatin'ny fahasalamana moa ny rano araka resahako teo dia mahakasika indrindra ny fiarovana ny écosystème forestier zany hoe tontolo iainana zany raha ohatra ka bangoko amin'ny teny fohy izy ireo satria isika eto Madagasikara dia manankarena amin'ireny ataontsika hoe écosystème forestier reny. Eo ihany koa ny fiarovana ireo ataontsika hoe biby zay tsy maintsy arovana mba tsy dia olany taranaka satria izany no anisan'ny ahafahana miaro tokoa tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Arak'izay voalazako izay dia lehibe tokoa ity fanaovana natao androany ity satria raha izay sehatra maro samihafa nijerevana izay dia tafiditra tokoa anatin'ny politika amin'ny fanjakana mba tena hiaro ny tontolo iainana. Nambaran'ny télé général ny USAID tao anatin'ny lahateny fa ny fitondrana amerikanina dia namaritra paikady natao anatsarana ny fomba fitantanana ireo toerana mirakitra arena voajanahary maro, anamafisana ny fiarovana ireo arena ireo ary ampihenana ny doro-tanety. Ny tanjona dia ny ampiakatra ihany koa ny fampiasam-bola ny sehatra tsy miankina. Arahan'ny amerikanina masokaiky ny fitantanana eto Madagasikara ao anatin'ny rafitra demokratika. Miankina amin'ny fanjakana tsara tantana ny mampahomby ny politika rehetra faritan'ny fitondrana.